Fizarana traikefa teorika fampiarana mivantana amin'ny fomba fiasan'ny birao fandatsaham-bato no nifantohan'ny fampiofanana n'ireo ratsamangaika ny seniany nivon'ny commune aty amin'ny distrika ny Vatomamy nandritra ny 3 andro izay nifarana ny alarobia 10 ny volana oktobra teo ka ny seni Foibe no tompo marika nanana nampiavaka azy tamin'ity. Satria misy atoko hoe zavatra vaovao takin'ny lalàna vaovao amin'ny kasian'ny fividianana maromaro izy. Ohatra zao raha amin'ny mikasika fotsiny ny membre ny birao fandatsaham-bato dia ny lalàna zao dia mitaky fa manao fanekena reny membre ny birao fandatsaham-bato reny. Fanekena voalohany milaza fa manambara fa tsy ao anatin'ny antoko politika izy ary ny fanekena faharoa dia ny anatanteraka tsara sy andavina ny asa ho ampandreketina avy. Raha eo amin'ny lafiny bulletin tokana, bulletin unique dia misy zao zava-baovao koa dia ny hoe reny bulletin unique reny dia ondamosiny misy soniana membre ny birao fandatsaham-bato anankiroa izay atao atsapaka ambolohany unique ary raha tsy misy an'izay soni izay dia maty tanteraka ilay vato. Taratasy vaovao koa ahafahandreo candidat sotena candidat na ny mpanara-maso manao fanamarinana mikasika an'izay votram-pifidianana. Fa anisan'ny zava-dehibe ihany koa ny hoe rehefa vita ny raharaham-pifidianana ny ampitson'iny ny filohan'ny fokotany président fokotany dia tsy maintsy mampiantso fivorim-be fokotany ampahafantarana ny vahoaka zany eo amin'ny fokotany hoe zao ny vokatry ny valim-pifidianana teto amin'ny bureau de vote ato anatin'ny fokotantsika. Ireto ratsamangaika nivon'ny distrika sy commune ireto indray moa no ampiofana ireo kambana eny anivon'ny bureau-mpifidianana.